avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 20 sivô no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Fahatanjahany toe-karen'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny SADC miompana amin'ny fanatsarana ny fari-piainam-ponina. Ny tanjona nandritra ny fionana ny tampony fahaenina amby 70 ny vondrona SADC natao androany tany Afrika Atsimo. Voaja ny fepitoana 4 volana hitondrana ny fanavaozana eto amin'ny firenena tarihan'ny kolonely Randrianirina Mikael ary rosoan'ny firenena midingana vaovao raha ny toe-java-misy ankehitriny ho ny mpamakafaka ara-politika. Olona 5 no nampidirina amponja vonjamaika noho ny fanaovana diplôma baccalauréat osika. Raha mahasoa ara-pitsarana ny mpianatra iray raha tokana azy fahafahana vonjamaika ny 5 ambiny araka ny didim-pitsarana. Anovelany nanome baiko ny ampihenana ny fandraisana anjara ny Etazonia amin'ny fanazarantena ara-tafika iarahana amin'ny Korea Atsimo omaly ny filoha Amerikanina. Lafidy ny fanazarantena ary mandefa 4 hevery no manka ala sy mandraona ny Korea Avaratra. Ny Antsipriandreo. Ankafaliana trano tomboka lasy tombovavy no itsy tia indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalamba avao manasa anao avy hatrany hanaraka ny Antsiprianjay. Hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ny fahatanjahany toe-karen'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny SADC miompana amin'ny fanatsarana ny fari-piainam-ponina no isan'ny tanjona nandritra ny fionana ny tampony fahaenina amby 70 ho an'ny vondrona SADC izay natao tamin'ity androan'ity tany Afrika Atsimo. Tsy fahavalon'i Madagasikara ny vondrona SADC ka mila vokatra hitondra tombotsoa ny firenena sy ny fanatsarana amin'ny fiainam-bahoaka ny rehetra izay no andrasana amin'ny dian'ny filoha ny fanavaozana ny Repoblika manatrika izay fionana ny tampon'izay raha ny faneho-kevitra tamin'ity androan'ity. Nahazo ny tribune officielle niaraka tamin'ireo filoham-panjakana 12 ao anatin'ny vondrona SADC nanatrika ny fanokafana ofisialy ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Randrianirina Mikael nandritra ny fionana tapony fa 70 ny tanterahina tany Afrika Atsimo androany. Fifandraisana diplomatika izay manandanja amin'izao fivoriana izao any Madagasikara sy ny fitondrana fanavaozana maneho fa manamafy ny fankatoavan'ny fitondrana fanavaozana tariny kolonel Randrianirina Mikael ny vondrona SADC. Tanjon'izao fionana tapon'ny SADC andiany fa 70 izao ny ampatanjakan'ireo firenena 70 mpikambana ao amin'ny lafiny ara-toe-karena eto Afrika sy maneran-tany miorina amin'ny fanatsarana ny fari-piainana ponina ny fifaninanana industrialy ary ny fahafahana miatrika ny fiovan'ny toetrandro hoy ny filohan'ny Afrika Atsimo nandritra ny lahateniny izay nitarika ity fivoriam-be ity. Fanamby lehibe telo no ahafahana manatratra ny tanjona ka ao anatin'izany ny fanorenana fotodrafitrasa andry ankina ny fampandrosoana ny fanomezan-danja ny sehatra pambolena ny seha-pambolena ny fampiroboroboana ireo arena kibony tany stratégique ampandrosoana ny industrie lahadinika ny adikevitra nandritra ny fionam-be ireo hodingana fampandrosoana ara-toe-karena ho an'ny Afrika ahafahana mampiroborobo ny lafiny fandrarana sy hiteraka famboronana asa. Voaresaka ihany koa ny vina amin'ny fahavitany tena ara-tsakafo sy ny fahafahana miatrika ireo loza voajanahary ho an'ireo firenena 70 mpikambana. Hita ny SADC ny hiezaka fampandrosoana ataon'ny fitondrana fanavaozana tao anatin'izay 10 volana izay ka nanamafisa ny filoha Afrikanina Atsimo izay nitarika monjamaika ny SADC ny fankantoavana ny fitondrana tariny kolonel Randrianirina Mikael hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena.
tsy vahavalo ny Madagasikara ny vonjana SADC ka tokony hijoro amin'ny fiandrianam-pireneny miaro ny tombontsoan'ny vahoaka sy mametraka ireo fifandraisana ara-diplomatika izy fiantraikany amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ara-tsosialy ny fifandraisana amin'ny SADC. Mipetraka le fanontaniana hoe atao inona ny diplomasia, atao inona ny SADC. Ny diplomasia ne faiza miresaka dia le faiza miresaka miankina hoe inona ny tanjona tianao hatongavana, faiza miresaka amin'izy, faiza miresaka amin'ny firenena matanjaka indrindra mifanolo-bondry indrindra amintsika Afrika Atsimo, izy zao mitarika ny SADC. Ny vokatra antenaina fa hoentin'ny PRRM miverina avany le resaka famatsiana lalana miaraka amin'ny banky araba. Le vokatra ny tokony ho tanjon'le diplomasia fa tsy hoe mikarakara événement fotsiny na makamaka sary na manao fitokanana fotsiny sanatria dia ho hitantsika eo moa raha tena tanteraka izay vokatra izay. Zana zany ny amoahana hoe tsy mandehandeha foana le diplomasia na le ambassadeur na le filoham-pirenena fa misy vokatra mivaingana tokony hoentin'ireo olona ireo miverina aty Madagasikara miatraika amin'ny fiainam-pirenena. Ny fivoriam-be tahaka izao izay fanao isaky ny volana aogositra ny diny na ny rarara politika sy ara-toe-karena ary ny fandriam-pahalemana eo amin'ireo firenena 12. Ny filohan'ny Repoblika ny Afrika Atsimo no filoha vaovao hitarika ny vonjana SADC manomboka izao araka ny tapaka nandritra ny fiona-be androany. Andrasana ny fehi-kevitra tapahina mandritra izao fiona natapon'izao izay ho tanterina eto amin'ny fampalalam-bavao hatrany. Ankoatra izay teboka samihafa voaresaka tao anatiny ny fanadihadiana iny nanambara tamin'ity androany ny filohan'ny Zimbabwe nandritra ny lahateniny fa nahitana fahombiazana ny fanelanelana nataon'ny iraka manokany SADC teto amintsika isin'ny fitoniany eto Madagasikara ankoatr'izay nanambara ihany koa ity filoha ity fa vonona amin'ny fanohanana ireo ezaka efa vita ny fitondrana fanavaozana amin'ny fanatanteran'izay voafaritra ao anatiny tety andro napetraka ao anatin'izay. Fa voaja ny 420 volana hitondrana ny fanavaozana eto amin'ny firenena izay tarihan'ny kolonel Mikael Randrianirina ary rosoan'ny firenena ao anatin'ny dingana vaovao amin'izao fotoan'izao raha ny toe-java-misy ankehitriny raha ny faneho-kevitra nentina mpamakafaka ara-politika ny filoha izay nanamafy fa ny volana Jolay 7 no anatanterahana ny fifidianana voalohany eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara onina saina no nitatitra ny Antsiprian'izay. Roa taona no nilazaina, roa taona no anatanterahina ireo fifidianana irosoana amin'ny Repoblika fahadimy. Nanamafy izany ny filohan'ny fanavaozana tatsy Afrika Atsimo fa ny volana Jolay 7 no anatanterahana ny fifidianana voalohany eto Madagasikara. Midika ho fahavononana hanapitra n'ilay tetezamita amin'ny fotoana fohy araka izay tokony ho izy. Raha jerena amin'izao fijorana izao mbola tsy nivoaka ilay tety andro hanatanterahana ilay fikanondom-pirenena, midika zany fa aorian'ny fikanondom-pirenena dia tsy maintsy hipetraka ny rafitra hamolavolana zany volan-dalam-panorenana hidirana amin'ny Repoblika fahadimy zany ka raha fijerena an'izany hoe fifidianana amin'ny volana Jolay taona 7 dia angamba no hitsika ny fifidianana lalam-panorenana fisafidianana lalam-panorenana no hirisoana amin'izany fotoana zany. Tsy mahomby tsy mety ho itsika fa tsy niandany tamin'ny taloha tsy olana zany rehefa nitsika rehetra no tsy mialangalana fa miara mandray anjara dia azo tanterahana tsara eo na amin'ny seny amin'izao na amin'ny seny amin'ny endriny vaovao izay mety avoaka n'ilay fikanondom-pirenena satria ny firaisakiny antsika malagasy no tena zava-dehibe satria ray ihany tsika malagasy. Tsy mbola voafaritra hatreto ny hoe fifidianana inona no tanterahina ny volana Jolay io fa samy manana ny fomba fijeriny ny mpamakafaka. Ao ny mihevitra izay lalam-panorenana izay, ao ny mahita fa filoham-pirenena avy hatrany. Fa misy ireo milaza fa amin'ity vao hiainga ety fotony fifidianana eto Madagasikara. Mifanindran-dalana amin'ireo ny rafitra hikarakara izay fifidianana ho tanterahina eo, nisy ny ankehitriny izay mahazo fanankenana mahevaivay avy amin'ireo mpiantsehatra amin'ny fifidianana na antoko politika io na firaisamonim-pirenena hatramin'ny olom-pirenena izay miombon-kevitra ny amin'ny hoe tsy olona ihany no olana tamin'ny seny teo aloha fa ny rafitra mihitsy. Nisy ny tarihiny Rakotina Rivotery izay manamafy ihany koa ankilany fa tsy miantsy miasa izy ireo mamokatra lisy mpifidianana vaovao raha tiana ny anaja ireo fe-potoana no lazainy ny filohan'ny fanavaozana io raha ny volana Jolay 7 ny fifidianana. Midika ihany koa izany fa isy fokoana-doha momba ny fanavaozana sy fanatsarana ny lalam-pifidianana mialohany izay anatsarana ny tokotanim-pifidianana. Fifidianana inona, rafitra ahoana, lalàna toy inona. Isan'ny fanontaniana mipetraka ireo fa ambonin'ireo ilay fikanondom-pirenena izay isan'ny andry. Hatreto aloha
manjavozavo ny fotoana sy ny fomba anatanterahana azy. Santiona ny fantaniana mipetraka manoloana ny fivoahany tetiandro mikasika ny fanatanterahana ny fividianana eto Madagasikara avokoa reny. Famiroso amin'ny fanamafisana ny fiarah-miasa ara-toekarena amin'ny Madagasikara ny Banky Arabo ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena aty Afrika na Badia. Tany Durban, Afrika Atsimo no nisy ny fionana teo amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nitarika ny delegaciona malagasy sy ny filohan'ny Badia isan'ny resahana manokana tao anatin'izay amin'ny fanohanan'ireo tetikasa goavana eo amin'ny lafiny foto-drafitrasa sy ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara. Gabain loha. Nisy ny fionana teo amin'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randrinirina Mikael sy ny delegaciona malagasy izay niaraka tamin'ny tany Durban, Afrika Atsimo sy ny filohan'ny Banky Arabo ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena aty Afrika na ny Badia omaly alahady 20 Aogositra. Nandritra izany no nandraisana ny tolo-kevitra sy ny vina mikasika ny fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ity androm-pampandrosoana aty Afrika ity. Nifantoka indrindra tamin'ireo tetikasa lehibe ho an'ny fampandrosoana ny foto-drafitrasa sy ny sehatra famokarana ny fifanankalozan-kevitra. Anisan'ny voaresaka tamin'izany ny fanatsarana ny lalana mampitohy any Maroantsetra sy Toamasina, ny fampandrosoana ny voie rapide mampitohy any Tananarivo sy Toamasina ary ny fanatsarana ny RNBus izay mampitohy any Tsirony Mandidy sy Mentrano. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanohanana ny fanarenana ny lalamby AFC mampitohy any Fianarantsoa sy Manakara. Nodinihina nandritra ity fionana ity ihany koa ny fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny Badia amin'ny sehatry ny indostria, tanjona ny hampiroboroboana ny famokarana eto an-toerana fa ihany koa hampianana ny fiankenan-doha amin'ny fanafarana entana avy any ivelany ary hampitomboana ny vokatra eto Madagasikara. Miresaka an'izay vizotry ny asa sy tetikasa samihafa ho an'ny firenen'izay isika. Efa manomboka ny asa fanatsarana sy fanamboaran-dalana ataon'ny avy eo anivon'ny génie militaire ao mandolo amin'izao fotoan'izao izay mampitohy any Tsiroa no Mandidy sy Maintirano. Fanamby napetraky ny filohan'ny fanavaozana ny amerenan'indray ny anjara asan'ny génie militaire izay sampana ao anatin'ny tafika malagasy. 4 hatramin'ny 5 volana ny feim-potoana nomena ireo miaramila ireo hanatanterahana asa izay Entsora Soarimalala. Ao Manandolo no natomboka ny asa fanatsarana sy fanamboarana ny lalana mampitohy any Tsirony Mandidy sy Maintirano. Tanjona amin'izany ny ahafahan'ny vahoaka mampiasa ity lalana ity tsy misy fahasahiranana, indrindra mandritra ny vanim-potoana ny orana. Asa voalohany tatirainy génie miaramila. Ity tatiraina ity izay mifanaraka amin'ny fanamby napetraky ny filohan'ny Repoblika amin'ny famerenana indray ny anjara asan'ny génie miaramila. Tsy mbola resaka fanamboarana ny lalana amin'ny goudron no atao amin'izao, fa fanatsarana ny lalana ahafahan'ireo fiara mifamezivezy hatreto. Tanatin'ny fanamby izay nataony koa ny hanombohan'ny asa fanarenana ny RN1 na ny RN1 bus izay mampitohy ny Tsirony Mandidy Maintirano. Tsy mbola resaka hoe hanao goudron le ataontsika zao, fa hanao ny fomba rehetrarehetra ahafahan'ny fiara mifamoivoy. Dia hanitatra, hanatsara, hametraka resaka kanal lalan-drano, hametraka ambotra faran'izay aingana ireo toerana izay hita hoe sarotra tsy azo aletsony ary mety misy karazana déviation vaovao atao noho ny tsy fahafahana amin'izay toerana samihafa izay tsy ahafahan'ny fiarakodia vaventy mifamoivoy. Napikakaiky ny maro ity lalana mampitohy any Tsirony Mandidy sy Maintirano ity, izay mirefy manodidina ny 400 kilometatra. Manamaivana ny fasahirana ny mponina ny fahombiazana izao asa izao hoy ireo mponina. Manamora ihany koa ny fitanterana sy ny fivezivezena ka manampy amin'ny fampiroboroboana ny asa fivelomana sy ny fidiram-bola ny mponina. Ny fahavitan'ny lalana hatramin'ny farany araka izany no etaetana izy ireo. Izay kosa aloha zao courage be raha ohatra hoe misy azany fanamboaran-dalana zany satria manamaivana ny fahasahirananay amin'ny fampiasana ny lalana satria ny lalana iny tena mafy lalana iny surtout fa avaratra dia mba mifahavitan'ny lalana zany tena mba fanirinay raha ohatra hoe mba vita hatramin'ny farany jusqu'à Maintirano mihitsy zany Tsirony Mandidy Maintirano tena mba irinindreo vahoaka maro be reo satria tena mijaly tondra vokatra ambanivohitra izy dia faly mihitsy mahita an'ilay lalana vita. Efa tonga ny toerana avokoa ireo fiara vaventy sy fitaovana nomen'ny fitondrana.
eo anelanelany efatra ka hatramin'ny 5 volana ny fiam-potoana nomena ireo miaramila anatanterahana ny asa. Injena aloha ny rotsakorana izany miara-misalahy amina orinasa sinoa izay efa namaky ny lalana teo aloha ny jeny miaramila. Iverenantsika vetivety ny raharam-pirenena sy ny dingana samihafa isiny ny fitoniana. Lesoka teo aloha tsy fitohizany asa sy ireo dingana efa natomboka ho an'ny fampihavana-pirenena ka izao mbola misy fiantraikany amin'ny toetra raha-pirenena izao. Ho ny filohan'ny Conseil du fampihavanana malagasy na CFM teo aloha mbola fanambiny ahatonga izany ho dingana maharitra sy mpakamisehatra nasionaly ankilan'izay tokony ho tandremana tsy ho lasa fitaovana fialokalofandreo tsy maty manoto eto amin'ny firenena ny fampihavana-pirenena raha ny fanazavana ny entina mpamakafaka raharam-pirenena iray androany. Tsy voahaja tamin'ny fitondrana teo aloha ny fitohizany asa ho amin'ny fitandrona ny firaisankina-pirenena na ny fampihavana-pirenena izay nokasaina handrindrana ny toetra ara-politika araka ny lalàna nametrahana ny Conseil du fampihavanana malagasy ho ny filoha tantana ny CFM teo aloha. Antony mbola iverenana andoharano ankehitriny ka navozana izany ho amin'ny sehatra nasionaly araka ny antso nataony filoha ny fanavozana ny farany herinandro teo. Mitaky finiavana politika tsy nananany teo aloha ny fampihavana-pirenena indrindra manoloana ireo mpanao politika mihatsara vela tsy eto amintsika raha ny fanehoan-kevitra. Ny anay moa tapitra ny mandanay rehefa tapitra dia tokony hosoloana fa tsy nosoloana le mpitondra teo aloha. Dikan'izay mba tokony nantsona zahay zay nampiatra ny lalàna eo hoe ino ny zavatra tsara tokony tazonina, ino ny zavatra tokony ho ampiana, ino ny zavatra tokony esorina. Tsy fantatro ny antony anisany sakana voalohany ny tsy fisian'ny finiavana politika, volonté politika nireo mpanao mpitondra fanjakana reo. Eo ihany koa ny fahefanameny anay dia afaka manao sosokevitra hoentina ho anatrehany parlement nomena inireo fa tsy nisy na nyray novaliana ireo fa indrindraindrindra ny fahatsiaram-belatsia teo amin'ny samy mpanao politika indrindraindrindra ka izy io zany tsy hoe zavatra hoe dekretena zany dia mihavana ny olona ho avy mako ny fananana ara-politika hisy ny fifidianana dikan'izay hisy indray ny disadisa ara-politika sy ka mila arbitre ny zavatra rehetra ohatran'izay. Isan'ny fotoran'ny fampihavana-pirenena ny justice transitionnelle ny marina sy ny ara-dalàna araka ny fitsarana isy ny fitoniana sy filaminana marina eto amin'ny firenena mila tandremana izany ka tsy ampiasain'ireo mpanao politika sasany ho fomba hiarovana amin'ny fandikan-dalàna natao ny fampihavana-pirenena. Marina tokoa fa ilaina ny fihavanam-pirenena fa mipetraka amin'ny fantaniana hoe iza no ampihavanana amin'iza, iza no ampihavana. Fa inona no zavatra mitranga teto amin'ny firenena ka mila ampihavanana ny olona. Fa raha izao situationtsika misy eto Madagasikara zao dia aza tonoina fa misy olona nitsoaka ireo nanodikodina volam-panjakana, ireo tompona andraikitra ambony na lahy na vavy izay nanao tantely afa-drakotra ny firenena, manao tsinotsinona ny fiandrianam-pirenena, mahita fomba risoriso hafa ny alàna teto tsy ny ala teto tamin'ny ara-dalàna fa mitsoaka amin'ny andro alina ary amin'ny sisy tany tsy misy fahitany manararoatra fotsiny ny tsy fahafahan'ny firenena malagasy mifehy ny alavany sisy tany. Ireny olona ireny ve zany zay efa enjehan'ny fitsarana nanodikodina vola amina miliara, maro amin'izy ireo no efa tonga eto toerana ary mamatsy vola mihitsy manao zay fomba iverenany sy hidirana ao amin'ny fitondrana. Fa raha ohatra ka lasa fialokalofany tsy mataotody, lasa misy tsy maty manoto dia hitohy foana izao fomba fanao mamoehatra manimba ny firenena izao raha ohatra ka ho sakosakaonina fotsiny ao anatin'ny hoe fihavanam-pirenena ny fandehanan'ny raharaha. Raha tsy haivina nanao antso isy ny fampihavana-pirenena eo amin'ny sehatra nasionaly ny filoha ny fanavozana raha nametra mpihavanana tamin'ny lehibe ny mpanohatra Milavonjy Philobert sy Henri Jean-Michel tany Ambovobe ny sabotsy lasa teo. Fotoana nilazany fa tsy misy firenena nafaritra androsa ao anaty fifanenjehany sy tokony ho sakana ho amin'ny fampandrosoana ny firehana politika tsy mitovy. Dingana manaraka andrasana araka izany ny fananganana ireo mpikamana andrindra ny CFM vaovao na hoendrika hafa mahomby kokoa tsy ho kabary toy ny teo aloha fotsiny ny fampihavanana atao eto amin'ny firenena hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena.
fa mitoetrano ny fandaminana sy ampiarina volamena ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny arenan-kibontany soloa ranokariana stratéjika amin'izao fotoana izao. Isan'ny dingana goavana irosona ankehitriny ny famerenana amin'ny laoniny ny fahafahana misitraka amin'ny permis. Eo koa ny fampanaran-dalàna na ny régularisation ho an'ireo izay zatra ny lalan-dririnina nandritra ny 12 taona ny aton'ny fanomezana amin'ny permis minier ka nampanjaka ny gaboraraka teto amin'ny firenena. Eo koa ny famerenana ny asa ny fitantanan-draram-panjakana na ny fonction régalienne de l'État ka andraisana fepetra izay mety ho tonga amin'ny fampidirana ambala-pamonjana ny fitaovana izay tsy manaiky amin'ny fandaminana amin'izao fotoana izao. Ireo mpitrandraka hatramin'ireo mampiasa milina vaventy ny any mananjary sy ny sisa na ny artizanaly ihany koa izay efa tazana fa vonona iroso amin'izay fanarahan-dalàna izay isiny tamberina andraikitra samihafa ankehitriny. Andora antsika ny fanampanazavana. Rehefa nanao an'izay ministera atao anatin'ny fotoana fohy ary manao an'izay dia efa maro ny ataontsika hoe fahazon-dalana na autorisation minière d'extraction artisanale izay nomena ny mpisehatra. Ireo indray moa zany dia efitrandraka iny fotony mihitsy izay ividianany comptoir volamena mivantana ny volamenany. Tanjona anatin'izany moa dia ny fisina foana le ataontsika hoe traçabilité, zany hoe ny volamena izay vezivezy manerana ny nosy dia volamena ara-dalàna, volamena nanaja ny fenitra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana, zany hoe nanaja ny code minier-ntsika na ny lalàna ny feny arenan-kibontany. Araka ny teneniko teo moa dia hoe ny tanjona dia hoe olona misehatra ao anatin'ny ara-dalàna no mitrandraka sy mivarotra ny volamena mba ahafahantsika amin'ny alalan'ny lehetra na tamin'ny tsy aloha miverina any amin'ny tena ifotony any amin'ny commune sy ny faritra izany. Olona misa 5 no nampidirana amponja vonjamaika noho ny fanaovana diplôma baccalauréat oska ary maso ara-pitsarana amin'ny mpianatra iray ary atokana azo fahafahana vonjamaika ny 5 ambiny. Araka ny didim-pitsarana izay nivoaka mila entitra ny asazy sy ny fanaraha-maso tsy hiverena ny tranga mamotika ny fanabeazana toy izao. Tsateako ireo mpanamboatra diplôma baccalauréat oska miisa 12 ireo olona voarory tamin'ity fanaovana oska ity. Ny 5 nampidirina ponja vonjamaika ahitana tale sekoly tsy miankina iray sy tompona ndraiky mpanjakana nandray anjara mivantana. Napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ilay vehivavy mpianatra nomena diplôma sandoka raha toa ka nahazo fahafahana vonjamaika ny mpiasa 5 ambiny. Raha hiverenana ny zavan-tranga, tovovavy iray no namonjy ny ofisin'ny baccalauréat eto Antananarivo hanao fanamariana dika mitovy ny diplômany. Tsy katra fa betsaka ny tsy fahatomombalana sy tsy nifanaraka amin'ny diplôma tena izy nefa ny mari-pahaizana nasehony. Voamarina fa tsy voarakitra ao anatin'ireo mpianatra afaka baccalauréat 420 ity mpianatra ity. Nentina ny azo avy hatrany ny Braonjadary Marie Betongolo ny tenany anaovana famitorana. Mpiadina ny taona 420 tao amina sekoly tsy miankina iray razazavavy saingy tsy nahomby araka ny fanadiadiana. Nanao izay fomba azony diplôma ny talen'ny sekoly iray ny anaran'ny tovovavy io ary nisy tompon'andraikitra maromaro no niaraka ny sala taminy anatotosana izany. Isamy manimba sy mampitotongana ny kalitaon'ny fanabeazana sy mamotika ny hoavin'ny zanaka malagasy izao fanaovana diplôma oska izao ka mila sasy enjana ireo tambajotritra mila tsy kombakomba ao anatiny. Takina ihany koa ny fanaraha-maso entitra avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana tsy hiverena ny tranga intsony. Rehefa misy anankiray manao tsy mety dia mila saziana ary tena zay mihitsy le hoe ny olona hoe saziana ihany koa tsy hoe saziana fotsiny amin'izao fa ny tena tanjon'ny sasany dia hoe tsy amerina intsony. Zay natao hoe fanabeazana. Sa ny diplôma zany ane tena izy tsy voavidy vola mihitsy zany. Fa dalàna izay mividy an'ilay izy. Dikan'izay ilay vidiana tena tsisy dikany ary azoko teneny hoe tsisy valeur. Ny vidiany rehefa mpanaovana le asa ianao tsy hainao akory le asa. Dikan'izay vidinao zany le diplôma fa tsy fahaizanao akory. Dia mamita teny ianao raha ohatra ka mividy diplôma. Zany tena fananarana omeko ny rehetrarehetra mihitsy vidiny zany diplôma zany fa alaivo. Dikany hoe alaina zany dia mianatra tsara ianao dia mahazo diplôma tsara. Efa nisy ny hetsika fosika izay amongorana ity fanaovana diplôma sandoka sy fananganana ifitoeram-pampianarana ambony sy manara-dalàna ity nataon'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa.
nahatratra 4,7 ireo fitarainana voaray nanomboka ny volana novambra 2024 hatramin'ny volana jona 2024. 7 amin'ireo ny tranga fanaovana diplôma sandoka raha toka 13 ny tolotra fiofanana tsy ara-dalàna ary 19 ny trangana kolikoly araka ny tatitra azo. Nitsidika ny vozotry ny asa mifandarana asa mirindra momba ny fanadiovana n'Antananarivo dingana faharoa na ny projet pays 2 ny solombavambaoka frantsay sy ny tompona andraikitry ny asa ary ny tanàna Antananarivo tamin'ity androany ity. Isan'ny tanjona ny zarana amin'ity solombavambaoka ity ny fizotry ny tetika asa. Ny asa efa vita sy ireo mbola andalam-panamboarana ihany koa amin'izao fotoana izao. Misy dingana misy avalo ny fanamboarana ao anatin'izay ka ny dingana voalohany no tena sarotra indrindra izay efa vita hatrany amin'ny 5 isanjato. Andao arahantsika ny Antsipliana. Nanao fitsidihana ny fizotry ny asa mifandarana asa mirindra momba ny fanadiovana n'Antananarivo dingana faharoa na ny projet PIA 2 ny solombavambahoaka sady filohan'ny komite ndrarambahiny eo amin'ny anteny miram-pirenena frantsay androany. Fitsidihana teo ambany fiahin'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana. Tanjona ny zarana amin'ity solombavambahoaka frantsay ity ny fizotry ny tetika asa PIA 2 anbanana ny fandrosoana vita tamin'ireo asan-dalam-panatanterahana, ny fijerena ny fanohanana ara-tsosialy ary amaritana ny vinavinan'ny fivoarana amin'ny ho avy. Je suis le président de la commission des affaires étrangères et je suis un élu de la population. Izao no filohan'ny komiteny raraham-bahiny frantsay solotena voafidim-bahoaka ka isan-taona dia mifidy ny teti-bola aho. Tongeto aho hijery ny fomba fampiasam-bola ny volan'ny mpandohetra frantsay ary hitako fa maro ny mpiara-miombonantoka tonga voalohany anao raraham-barotra ho an'ny tombotsoany manokana. Rehefa mahita ny asa atao eto aho dia mazava ho azy fa manelingelina ny olona maro mandritra ny fotoana fohy ilay asa fa amin'ny farany dia mahasoa ny rehetra. Rehefa afaka miaina amin'ny tondra-drano kely kokoa isika miaraka amin'ny tongotra maina sy ny asa mahazatra dia everiko fa ho hitantsika ny lanjan'ity asa ity sy ny fanakorotana nateraka izany ankehitriny. Ka faly aho mandray anjara amin'izany. Nofidiana aho hanatsara ny fiainan'ny vahoaka ary hitako hoe ahoana no hitondran'ny asa atao amin'izao fotoana izao amin'ny fanasarana ny fiainan'ny vahoaka ny Madagasikara amin'ny volana ho avy. Moi qui vienne pour la population de Madagascar. Misy dingana valo ny fanamboarana ka ny dingana voalohany no tena sarotra indrindra hoy ny tompona andraikitra ary izay no nampaharitra ela ny fanamboarana teo amin'io dingana io. Ankehitriny efa miditra tsikelikely amin'ny dingana faharoa ny asa ary nanamafy izy ireo fa mijanona ho 420 volana ny famitana ny tetika asa. Ny opération 2 dia rahantsika malala fa 420 volana ny naovana azy. Dikan'izay ilay dingana valo ao anatiny dia atao izay atrarana azy na 420 volana izay. Tsy tokony isy fanahina zany mponina satria mandeha par tranche, izay ilay hoe dingana valo teo ny tranche voalohany zany iny somary parakely. Ny antony dia satria mbola ataony fanomanana ny rehetra hoe ady koa iny tena ouvrage faran'izay lehibe. Rehefa manokatra an'ireo arabe ireo sika dia misy tuyau any anatiny any. Dia ohatr'izay koa ny any ambony eny misy an'ireny jiro reny dia reny zany mila fikitihana isaky ny misy zavatra mitranga dia atsoina ilay concessionnaire reny hiara-iasa eo. Any zany indray misy zavatra mahatonga rehefa tarana kely fa ny 24 mois dia mijanona 24 mois. Hitondra tombotsoa ho an'ny mponina eto Antananarivo indrindra eny Mahamasina sy ny manodidina ny fahavitan'ity tetika asa PIA 2 ity satria dobo rano ny eny amin'iny faritra iny isaky ny fahavaratra ka inona fa ivany olana misy eny hoy ny PDS Antananarivo androany. Tonga tao anatin'ny fotoana ndoka vetivetsika aza misaraka aminay ary. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Jumina, Tiago, Jumina, Mangala et Tanaka, Manala et Taeta, Itanam Pibacharecha. Meilleure qualité, mi tourne vitamine C. Jumina, ni goûte naturel, c'est pirate, c'est réel. Parfait orange, fraise et coco, c'est parfait Marisa Carazza. Jumina, a gagner
mety aminah. Briquet nitro. Telo briquet, briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro led, tic tac. Nitro mora sy raitra. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana, azo atao coussin ao ana-canapé, mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy saoka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana, ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy revo izay tiany. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Yes. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Fito volana taorian'ny rivodoza Gezany mbola miaina anaty fahasahiranana ny mponina any amin'ny faritra Atsinanana izay isan'ny tratry ny tsy fanjarian-tsakafo ihany koa amin'izao fotoana izao. Ho satrotra ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra amin'ity taona ity eo anatrehan'izay ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Fanampiana avy amin'ny fanjakana malina ny filana ny tohana ara-tsakafo sy fanomezana masom-boly ahafahan'ireo mponina miatrika ny andavanandrom-piainany ankehitriny. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Tsy mbola tafaritra ireo mponina amin'ny faritra Atsinanana fito volana teo aorian'ny fandalovan'ny rivodoza Gezany. Nisy ny fanampiana fa tokony hatsaraina ny fahafahana misitraka izany ho ireo mponina, indrindra ireo filana fototra. Mbo hoe fangatahana zegny mbo engany mbo hoe mangataka zegny zay mbo amianjary karaha le mbona amianjary olo maro le nahazo re malahelo zay satria zay agnisan'ny tsy nahazo. Le tôle misy tôle ny rasirasenjareo, misy magnamboatra tragno hoe amboarina direct le tragno 4 mètres sur 3 zare magnamboatra anazy. Misy nahazo le kit ndraika tonga de tôle ny rasenjare de kakazo roa zay. De zay zegny agnisan'ny le tsy nahazo an'izany indrindraka. Tena manahirana netra amin'izao loka de sady mitady sakafo manamboatra tragno. Ia, mpianatra teo mianatra mandoa ny sakafo isan'andro, ny mpianatra mandeha CG, tragno mbola tsy vita, ny mpianatra miditra ny droit etsy andaniny, ny cahier etsy andaniny, ohatran'izany ny blouse. Ny droit-na mpianatra aloha Tamatavy amin'ny le afaka BPC any amin'ny 400 000 ny droit. Ia, de le tsy manana trano de mitady trano ofaina. Ny ofa-trano amin'izao de lafo ny ofa-trano Tamatavy. Chambre ray mandeha amin'ny 400 000, 500 000. Ia, ohatran'izany zany le izy. Mbola manao antsoavo aminareo malala-tanana indrindra fa ny tetikasa zany indrindra fa ny fitondram-panjakana mba hidina ifanampya aminay aty Antetezambaro anisan'ny vahaolana izay angatanay mafisina zany dia ny fanamafisana amin'ny alalan'ny fambolena.
ho fanohanana azy ireo tokantrano mahery ny arivo izay trasiny tsy fanjari-tsakafo noho notolorana toana ara-tsakafo sy masomboly avy amin'ny fitondram-panjakana fohy be izao fanampin'izao izay nozaraina teo amin'ny komina ambanivohitra Antetezambato distrika Toamasina faharoa. Toamasina faharoa dia komina 13 ao anatin'izany ny eto Antetezambato fa raha ho an'ny Madagasikara iray manontolo dia misy faritra 5 no iaran'izay tsy fanjari-tsakafo sy tsy fampitsakafo zay loza manambana dia misy distrika 17 tafiditra ao anatin'izay Toamasina faharoa dia misy commune any amin'ny 520 sy 200 commune era Madagasikara iaran'izay zay anaovan'ny fitondram-panjakana ny hetsika mitovy amin'izao efa mandeha daholo zany amin'izao tsika miresaka izao tokantrano mahery ny 4 sy 1 alina atao anatin'ny distrika ny Toamasina no omena ny toana iadina amin'izay tsy fanjari-tsakafo izay raha ny fanazavana mitoy ihany koa ny fanampinana amin'ny faritra hafa. Nanome fafampo any mpianakavy ireo hetsika rehetra nandritra ny Star Tour Destination Familiale tao Mahajanga. Samy nahazo ny tandrify azy avokoa ny rehetra hatramin'ireo ankizy tamin'ny alalan'ireo kilalao maro na ahafahan'ny alavoly toy ny tamin'ny herintaona. Andao arahantsika ny Antsiprian'izay. Nafana tanteraka ny hetsika Star Tour tamin'ity andro faharoa ity teto amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Nahitana ireo karazana kilalao maro isan-karazany noentina nampifaliana ny kilonga hatramin'ny olon-dehibe teto an-toerana izay niarana tamin'ireo mpampandihy sy ireo mpanao atsika na fanta-daza. Ohatran'ny mahazatra rehefa misy Star Tour dia ahitantsika fihetsiketsehana maromaro. Misy ohatra ny espace kermesse izay ilalaovan'ireo ankizy. Ao ihany koa ny espace pression izay samy ahitana karazana animation isan-karazany sy karazana loha ihany koa. Ny tranombarotra rehetra ihany koa dia ahitana an'izay karazana animation izay mba ho fanomezana fahafapon'ny mpanjifa. Nisan'ny trano eva manodididina ny 30 eo nisan'ny mpivarotra. Ny animation produit mividy THB anakenina ohatra dia mahazo kaskety anankiray, mividy THB valo dia mahazo t-shirt anankiray. Zay zao ohatra animation anankiray ireo THB ireo THB enina miaraka amin'ny THB enina miaraka amin'ny word cola na bonbon anglais anankiray dia azahoana kaskety. Word cola anankiray miaraka amin'ny THB anankivalo azahoana t-shirt. Ny eny amin'ny kermesse rehefa mividy boisson gazeuse kely dia afaka milalao an'ilay karazana kilalao misy punching ball misy taureau dia rehefa mahazo an'ilay tanjona ao anatin'ilay dia misy goodies isan-karazany atao fanomezanao. Ankoatran'izay nisy ihany koa ny fampisehoana niarana tamin'ny Arna sy Eljo noentina namaranana ity andro faharoa ny Star Tour Destination Familiale ity. Izay Star Tour Destination Finale tany Mahajanga fananao fitakiana manoloana ny vavahadiny CEG. Soa malaza ny Tsirabe ireo ray aman-dren'ny mpianatra nanomboka ny sabotsy lasa teo ary nitota amin'ity androany ity. Fangararana amin'ny lafiny fitantanana ny fefi sy ny fampidinana sara-pisoratana anarana ireo mpianatra no isan'ny foditra izay fitakin'izay. Andrindrina Rendria Miarsokolo Antsirabe. Nanomboka ny sabotsy fa 5 ny volana aogositra 2024 lasa teo ireto ray aman-dren'ny mpianatra eto amin'ny CEG Somalaza ireto nanao fitakiana teto amin'ny manoloana ny vavahadin'ity sekolim-panjakana ity ary nitoy androany alatsinainy maraina fa 17 ny volana aogositra 2024. Fitakiana mahakasika ny fampidinana ny sara-pisoratana anaran'ireo mpianatra ho 5,000 sy 4,000 ariary raha toka 2,000 sy 4,000 ariary no takiana amin'ireo ray aman-dreny izay tsy tapaka ny rehetra nandritra ny fivoriam-be izay natao ny faraka 10 volana Jolay
4 nikasa natanteraka fivoriana indray ireo iray aman-dreny sabotsy 15 volana aogositra 4 lasa teo saingy nitanteraka ny vavahadin'ny sekoly ary nisy fandrarana avy amin'ny taletsekoly amin'ny fanatanterahana izany na dia teo aza nefa ny fanakanana ireto iray aman-dreny mpianatra ireto dia notanterahana izy ireo teto amin'ny manoloana ny vavahadin'ity sekoly ity ny fivoriana niarahana tamin'ireo komite ad-hoc ka tapaka nandritra izany ny fandravana ny grand fefi teo aloha ary averina 5,400 ariary ny sara-pisoratana anarana raha toka 2,9 ariary ny fanapahan-kevitry ny mpitambola sy ny taletsekoly raha ny fanazavana ny antony tsy nidirana eo agnatiny tamin'ny sabotsy zahay tsy navela hiditra ao tsy nagnaiky mihitsatra zareo tsy mahazo miditra ao zahay dia teto velany eto dia izay ny mbola mahatonga anay eto velany eto ihany koa tsy nisy mihitsy ny fampiantsoana ray aman-dreny fa zareo rery no nanapaka an'izay ny talesy ny trésorier hoe ny nanapaka azy araka ny filazan'ireo komité ad-hoc reo fa tsy nisy mihitsy ny fampivoriana ray aman-dreny efa zay aloha zay sara-pisoratana anarana 5,400 zay no efa lany tery amin'ny fivoriam-be tamin'ny 11 juillet zay ny zakan'ny olona zay dia gaga zay no anovanany le hoe lasa 2,5 alina sa 2,1 alina miaraka amin'ny t-shirt zany le izy tsy zaka zany fa ny fanenanan'izay mihitsy anareo reny tena nijoroana niakatra tery ambony podium mba ampianan'le vola aloha amin'ny vahoaka sady lisy koa misy an'le procès girl tokony ampiana ny vola alohan'ny ray aman-dreny satria tsy naveriny zareo mihitsy le vola azo hatrany amin'ny fanjakana hoe hozarana amin'le ray aman-dreny mpianatra vehivavy dia izay no nahatonga niady an'le hoe ahiana ny vola alohan'ny ray aman-dreny zarizary ny foto-drafitrasa ianaran'ireo mpianatra eto anivon'ity sekolim-panjakana ity ho hiatrany ireto ray aman-dreny mpianatra ireto mpianatra efatra no miara-mipetraka amin'ny tablo iray tsy misy ihany koa ny fanatsarana sy ny fikarakarana foto-drafitrasa eto anivon'ny sekoly ka manoloana izany dia mitaky ny fangararana ny lafin'ny fitantanana ireto ray aman-dreny mpianatra ireto ary mitaky ny anovana ny taletsekoly tena tsy manara-dalàna sy tsisy fanatsarana mihitsy ny loniny sekoly hatramin'izao fa tena rodana be araka le fitenenan'ny tanora tena rodana izy fanatsarana zany mihitsy na mivaravarana table banc sekoly ny fitaratra tena simba nefa sekoly mba tena mba anisan'ny tena reharehan'ny fahatrovaky karatra se so malaza zany manoloana an'izany dia tena tiana iray aman-dreny hoe hovana mihitsy mpitatana satria le taletsy mahafy an'le mpiasa hiadidiny eo amin'ny sekoly ny fefi koa dia torak'izay manao izay daniny kibony fotsiny izy amin'ny vola alohan'ny ray aman-dreny araka izany dia manao antsova amin'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireto ray aman-dreny mpianatra eto amin'ny CEG malaza eto Antsirabe ireto mba hijery manokana mahakasika ity disadisa ara-pitantanana eo anivon'ity sekoly mpanjakana ity Itora mpitso ny rotsakorana ho an'ny faritra maro eto Madagasikara raha ny vinavina avy amin'ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro trango izay avy amin'ny fikorontanana ao amin'ny faritra atsimo lakan-drano Mozambika tombanana hiatsara izany ho an'ny faritra sasany manomboka ny alarobia ho avy izao Entsora Malala misy fikorontanana ao amin'ny faritra atsimon'ny lakan-drano Mozambika izay mitondra tangoron-drahona sy miteraka rotsakorana amin'ny faritra maro eto Madagasikara ka mahatonga ny rotsakorana manerana ny faritra maro eto Madagasikara araka ny tatitra sy ny fanazavana avy amin'ny foibe mpamantatra ny toetrandro araka ny fanazavana mbola hitohy mandritra ny andro maromaro ny rotsakorana amin'ny faritra sasany raha toka tombanana hena tsikelikely manomboka ny andro ny alarobia ho avy izao izany amin'ny faritra hafa vinavinaina mbola hitohy kosa ny rotsakorana ho an'ny rampitso indrindra amin'ireo faritra voakasiky ny tangoron-drahona raha ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny dia misy fikorontanana ao atsimon'ny lakan-drano Mozambika ao izay mitondra tangoron-drahona ho an'ny faritra maro eto Madagasikara izy io taorianana rindrin-drahona no mipetraka misy hoe izany hoe basse pression fikorontanana izany hoe basse pression aty amin'ny atmosfera ambany hatrany amin'ny atmosfera ambony indrindra izay no nahatonga ny hoe fikorontanana araka ny fanazavana ilaina hatrany ny fitandremana rehefa misy rotsakorana tahaka izao anisan'ny faritra tokony mailo manokana ny hilana tsinanana sy ny faritra vovon'ny Madagasikara izay ahitana orana miendrika oram-baratra no amafisina ihany koa fa mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika amin'izao fotoana izao mety hisatrana nefa io fiovan'ny toetry ny andro sy fisehoan'ny rotsakorana io any amin'ny faritra sasany noho ny fikorontanana ny atmosfera sy ny fivezivezen'ny tangoron-drahona raha ny fanazavana manoloana izany entanina ny tsiraray anaraka hatrany ny vinavina ny toetrandro sy iaino ny fampitandremana ofisialy
Natomboka tamin'ity androany teto Antananarivo ny fiadiany izay ho tompon-daka nasionaly amin'ny fanatanjahantena paralempika 2024. Misa valo ireo taranja ifananana ary manodidina ny 300 ihany koa ireo atleta mandray anjara ao anatin'izay fotoana izay hanomanana ny fampiantranona ny fifananana ara-panatanjahantena aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Doaratsika ny Antsipriany. Nanomboka androany lalao fiadiana izay ho tompon-daka nasionaly amin'ny fanatanjahantena paralempika 2024. Manodidina ny 300 ireo atleta mandray anjara izay solitena avy any amin'ny faritra 12 eto Madagasikara. Nanokatra ity fifananana ara-panatanjahantena ity tamin'ny fomba ofisialy androany ny minisitra ny mponina sy ny firaisan-kina notron'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny ary nanome vary sikodoro ho an'ireo mpandray anjara izy. Misa valo ireo taranja ifananana amin'ity lalao tompon-daka nasionaly amin'ny fanatanjahantena paralempika 2024 ity, ary anisan'ny taranja vaovao sy asongadina amin'ity andiany 2024 ity ny fisian'ny taranja football izay lalaovin'ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny tongony. Nilaza ihany koa ny filohan'ny ligy ho an'ny olona manana fahasembanana eto Analamanga androany fa fotoana ny ahonan'ny firaisan-kina ny fotoana toy izao. Ny taranja valo aloha ahitantsika ny basket sur fauteuil, dia ny lawn tennis, ny athlétisme, sesy foot izay anaovan'ny sembana manana fahasahiranana amin'ny fahitana, dia misy ny goalball, saut à longueur, misy ny javelot ho an'ny olona manana fahasembanana daholo ireo taranja ireo. Miafaka tokoa ty fifananana national 2026 ty satria na ny taranja ara dia nampitomboina, nampitombo ny isan'ny taranja ifananana ary satria miniry te handray anjara daholo ny sokajim-pahasembanana rehetra. Ho amin'ity championnat national 2026 ity no ahitantsika amputé moa no ilazan'ny vazazy le tapa-tongotra sy tapa-tanana izay anao démonstration fa afaka milalao foot ry zareo regny. Ho an'ny olona manana fahasembanana dia mampiseho amintsika fa tsy ny sakana no mamaritra ny olona iray fa ny fahavononany androso hiezaka ary anatratra ny tanjona. Ny fananam-pirenena izay tanterahana eto Analamanga dia tokony ho fotoana iray hanamafisana ny firaisan-kina ny tontolon'ny fanatanjahantena ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Ianareo no afatra velona ho an'ny taranaka ankehitriny sy ny taranaka ho avy. Koa amin'ny anaran'ny ligy ho an'ny olona manana fahasembanana eto Analamanga dia mirary fifaninanana milamina ara-drariny feno firahalaina ary feno fahombiazana ho antsika rehetra. Ary amin'ny kafaliana lehibe no anambarako fa tonga soa eto Analamanga ny fifaninanana nasionaly. Ankoatr'izay, i Madagasikara no ampetrahan'ny Coupe des clubs champions handisport de l'Océan Indien na ny CCHOI izay atao amin'ny farany volana Oktobra hatramin'ny fiandohan'ny volana Novambra 2024 avy izao. Lafomba vao hafa taorian'ireo olana maro lafo no sedrainy ny tranoprito loterianina malagasy na ny TP FLM. Mbola mitohy amin'izao fotoana ny asa fanariana nyity tranoprito loterianina malagasy ity ho toy ny teo aloha. Efa misy ny fanavaozana amin'izao fotoana ka isany nanampy amin'ny fanarenan'izany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Ankilany tsy hijery fotsiny ireo manao pirataza ny fanana ny tranoprito ny fiangonana loterianina malagasy fa handray anjara ho ny filohan'ny fiangonana FLM Mandoara antsika izay fanampanazavana. Niezahana tao anatin'ny fanorenana sy fanarenana ny tranoprito izany ny afahana mahazo vokatra betsaka kokoa ao anatin'ny fotoana fohy. Tafiditra ao anatin'ireny ny famahana ny olana mahakasika ny mpiasa izay 730 efa niala tato amin'ny tranoprito. Ny zon'izy ireo izay tsy maintsy ho karakaraina dia isaorana filoham-pirenena mandray andraikitra miaraka amin'ny fiangonana ao anatin'izany.
eo ihany koa reo le olana samihafa mahakasika ny banky misy mahakasika na olona 50 dia saorana filoham-pirenena koa mbola mandray anjara sy mandray andraikitra ao anatin'ireny mba tsy ho sakana ny fandrosoan'ny tranoprinty reny olana izay tsy maintsy nidiavy ny tranoprinty ireny. Eo anatrihan'ny fihazakazaka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao tsy tokony ho adinon'ny olom-pirenena ny fanarahana amin'ny vaovao misy na ny eto an-toerana izany na ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na eo azy izay rotorotom-piainana andavanandro izay limpam-baovao limpandrosoana araka ny fomba fiteny ary tsy andairany onohono ihany koa antony mahazava-dehibe izay fanaraham-baovao na izany amin'ny onjam-peo na ny gazety na ny amin'ny fahitalavitra sy ny maro hafa. Momba izay indray no entina amintsika atao anatin'ny zanam-pandaharana Kopenao any Androany ity zanam-pandaharana ity izay anjara biriky entin'ny Kolo TV FM amin'ny fanabeazana olom-pirenena. Kopenao. Tena mazava-dehibe fanarahana vaovao dia voalohany aloha sosialim-bahoaka dia reny vaovao politika reny manana fahalalana dia mba tsy miteniteny foana zany fa mba mihaino an'ireny dia izay fahafantarana zava-misy eto an-tanàna zany ny politika sy ny tiaraka ahafantarana zava-baovao na eto any ivelany na eto Madagasikara ohatran'izay zany mba ahaizana zavatra vaovao zavatra nandalo mila famantarana mpandrosoana mila mpandrosoana misy la ohatr'izay limpandrosoana limbavao zany dia limpandrosoana limbavao dia limpandrosoana ohatr'izay le izy anarana vaovao ny zavatra any amin'ny faritra sy ny ohatr'izany mba hahalalana an'ilay zavatra tsy hita ao manodidina. dia very ihany rehefa miady hevitrako ary ny olona rehefa miady hevitra lasa manara-dreny rano fotsiny lasa tia manaiky sy manino za lasa tsy malala marina tsy lasa makamaka ho azy foana dia ohatran'izay voka-dratsany tsy malala zavatra eto an-tanàna ianao tsy malala ny zavatra rehetra izay miseho zany le tsy mahara-baovao moa zany manaonao foana izay ny tena marina misy zavatra atsika olom-pirenena malagasy tena manarah vaovao tena manarah vaovao satria matetika koa tsika sy sahirana dia manentana ny olona zany malagasy rehetrarehetra izay mba liam-baovao dia mba mihaino zany dia amin'izay tsy miteniteny foana fa mba mazava saina amin'izay tokony mba hijery vaovao dao zany sy ny olona rehetra satria tsy mahafantatra ninona ny zava-misy miseho eto an-tanàna satria eto an-tanàna efa hainao ihany ny eto an-tanàna efa misafotsita hoe ahoana tsy hita hoe ahoana manentana vahoaka malagasy any mba hijery radio sy tele manasa ny tanora rehetra mba olina hijery vaovao fa tena mahasola izy mba ahafantarana ny zava-miafina zavatra tokony ho fantatra rehetra manentana antsika mba hijery vaovao misy be dia be zavatra mahasoa ilainao anaty tele dia mila manaraka vaovao fa dia misy loza mandalo dia tsy fantatra hoe inona le izy nefa ianao tsy mijery vaovao mihitsy dia mba ilaina mijery vaovao manentana ny tanora sy ny vahoaka zany mba hijery vaovao fa izay limpandrosoana izay limbavao limpandrosoana ho antsika rehetra zany dia aloha mba manara-baovao zany tsisy ohatran'izay ny tena marina satria raha maharaka vaovao ianao tsy hanaonao foana zany ianao indrindra fa ny tanora zao no atoko ny firenena fa tsara mahafantatra mety ny tanora ahafahany mba hoe andanjandanjahany zava-misy fa tsy mihaino fotsiny eo amin'izao fotoan'izao manko le tsao mibetsaka dia tsara mihitsy ny tena hoe mba manady ady tsara ny tanora tena mieritreritra tsara mihitsy satria ny tanora no avy firenena amin'izao fotoan'izao Kopenao zay zay limbavao limpandrosoana Kopenao zay ao anatiny ny zanam-pandaharana iny ko andao zaraina amintsika ihany koa ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany ity. Ireto indray ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page ny vaovao ny Kolo TV androany.
commune Iartsena district Anambalavao nirotsaka ny avandra tao amin'ny Miaramandroso toy izao amin'ny sary izao ny avandra nirotsaka tao amin'ny Fokotany Miaramandroso commune Ambanivohitra Iartsena district Anambalavao omaly alahady 12 aogositra 2024 nanomboka tamin'ny 2 ora mahery 10 minitra tolakandro potika noho izany ny famboleny tantsaha efa tamin'ny 5 ora latsaka mbola tsy levina ny avandra raha ny loharanom-baovao. Afro Basket U19 Côte d'Ivoire papidbol betsaka indrindra iaranty mpilalao ny Ankoay isan'ireo mpilalao 10 mendrika indrindra mandravitra ny All Star 5 na ny ekipa voafantina iaranty Harinosy Rasetrarivony taoriny fiadiny tompon-dakan'ny Afrika sokajy latsaka ny 12 taona taranja basket izay notanterana tany Côte d'Ivoire. Ankoatr'izany izy ihany koa ny mpilalao papidbola betsaka indrindra nandritra ny fifaninanana izay natafiditra isa 7-0 notoloran'ny FIBA Afrika ny amboara fair play kosa ny Ankoay ekipa pirenena malagasy tamin'ny vokatra azony nandritra ny Afro Basket U18 iny. I Madagasikara izay tsy ahivina fa nahazo laharana fafito tamin'ny filaharana ankapobeny. Andro maneran-tany ho an'ny Alaonko, Honko, Rizo Fara Micronata, Rayala fototra no nambolena tany ampisikina distriktan'ny Vohemar. Alohantsika diaby araka iaro ny Alaonko. Io no lohahevitra nentina nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny Alaonko izay no tanterana tao Andity, Fokotany Antsampilay, commune Ambanivohitra Ampisikina, distriktan'ny Vohemar, omaly alahady 12 aogositra 2024. Etsika ny arahana tamin'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Andriatsilay Nolave Luc Aristide niaraka tamin'ireo solotena ministra maro sy ny fikambanana fanamby ary ireo fokon'olona maro tao an-toerana. Nandritra izany nisy ny fambolena onko Rizo Fara Micronata Rayala fototra zava-maniry izay isan'ny miaro ny sisin-dranomasina manatsara ny kalitaon'ny rivotra amin'ny fitrohana entona karbonika mampitombo ny fahavokarany tany manome toeram-ponenana ho an'ny biby an-dranomasina. Nisy arak'izany ny fanentanana natao tamin'ireo mponina ny amin'ny tokony ho fiarovana azy. Maresaka iraisam-pirenena vetivety nanome baiko ny ampihinana ny fandraisana anjara ny Etazonia amin'ny fanazara-tena ara-tafika iarahana amin'ny Korea Atsimo omaly amin'ny filoha Amerikanina. Araka ny fanazavana lafidy ireo fanazara-ten'ireo ary mandefa afatra heverino mankahala sy mandrahona ny Korea Avaratra ihany koa. Manana fifandraisana tsara amin'ny filoha koreanina tavaratra raha teo ny tenany ka anton'izao fanapa-kevitra zao raha iverenana tokony haritra 12 andro eo manomboka androany ilay fanazara-tena ara-tafika ka miaramila koreanina tatsimo 7 sy ray alina sy miaramila amerikanina avy amin'ireo miaramila 504 sy 4 alina napetraka Korea Atsimo no tokony andray anjara ao anatin'izay. Dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanjafiafy. Za présenté ny vava. Manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet, briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, style parfum maro isan-karazany. Jumina, Mina mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yassy, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.